La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Nisy namaky ny bâtiment R+3 ao Barikadimy nandrisy ny fotoana nanaovan'ny mpianatra fitsikitsihana omaly. Fitaovana maro no simba ary antoto taratasy maro ihany koa no mahisy potika. Miantso amin'ny fanatanterahana fanadihadiana manokana mahakasika ny trangany seho tao amin'ny Université an'i Barikadimy Tomasina ny CNIDH. Namoaka fanambarana mahakasika ny tranga iny ihany koa ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra roa amby roapolo. Tsy mbola nahazo ny telo tapitrisa euro avy amin'ny Ravinala Airport anatin'ny redevance de concession ny taona 2024 ny orinasa ADEMA raha nambaran'ny tompona andraikitra. Miantso ny fifampiresahana ho fitadiavana vahaolana ny ADEMA. Zanak'azo 4 arivo nambolen'ny ministera fanajariana an-tany sy ny asa vaventy androany teny Arivon'ny Mama. Ankoatra ny dingana amin'ny fandrakofana alany Madagasikara ho maintso, tanjona ihany koa ny ampitomboana ny alatapi eto Madagasikara. Marisika iraisam-pirenena tafapetraka soamantsara omaly tany amin'ny planète Mars ny robot Perseverance ny NASA. Antony sidina ny fitadiavana sy ny devis eo anivon'izay planète izay. Ny adidiny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ialana tsiny tamin'ny fatarana noho ny fanomanana. Fa ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia nisy namaky ny bâtiment R+3 ao Barikadimy nandritra ny fotoana nanaovan'ny mpianatra fitsikitsihana omaly. Fitaovana maro no simba ary antoto taratasy maro ihany koa no may sy potika fanadina. Nandritra ny fisavorovoroana tao amin'ny Université Barikadimy omaly maraina, nisy namaky ny bâtiment R+3 izay isan'ny trano raitra indrindra ao amin'ny faritry ny Université Barikadimy no sady fitehirizana entana maro. Fitaovana maro no potika sy nisy nangalatra toy ny solosaina, fitaovana fampiasa ao anaty birao sy efitrano fatoriana. Nisy nandoro ihany koa ireo antota taratasy maro mikasika ny université sy ny mpianatra, ary hitany paritaka nanerana ny tokotany ireo antota taratasy maro mikasika ny mpianatra toy ny relevé de notes sy diplôme. Indrisy fa tamin'ny 10 minitra dia nahazo antso izay avy tato amin'ny gendarmerie hoe mirehitra ny bâtiment R+3 ao Barikadimy. Ny paritaka taty ivelany doly ny antota taratasy ny tsy voabata tamina farafara superposé zay vita amin'ny bois de sape regny, ny taratasy paritaka ny lakile rehetrarehetra dia hoe tao mirena voalohany ny R+3 amin'ny ampovoany zay mitahiry ny antota taratasy rehetra zay raha ny ankamaroany tao dia feuille de copie d'examen satria misy ohatra hoe feuille de copie médecine, droit, économie, BDB sy ny taratasy administratif maro isan-karazany ny rehetra. Olona nirahana manokana androba sy amotika ny fitaovana informatika sy ireo antota taratasy maro mikasika ny université sy ny mpianatra no namaky ny bâtiment R+3 araka ny nambarany lehibe ny mpamonjy vona ao Tomasina raha ny fahitany ireo ambina solosaina ny paritaka. Tamin'ny 12 minitra ny tena hoe maîtriser le afo zany dia nody zay niaraka tamin'ny élément force rehetrarehetra. Dia zay aloha zay hody natsikaritra ny masoko nisy jerikana 5 litres, jerikana 5 litres tsindriko tsara ny tao anatiny tsy fatako
fa misy mesy eo am'le vavany lamba may de za zany ty teny hoe tsy le mazatra hoe court circuit e fa incendie criminel provoqué fanainina natao le nandorana le efitrano zay nitahiry ny antrota taratasy isan-karazany be dibe zay tao ka ny investigation tsy ana pompier fa ny constat kosa vitana pompier de za moa fa nandefa taratasy any amin'ny lehibe ny polisy any hoe zay oa le zavatra nisy tao a fa nahitana jerikana mangamanga zay le 5 litres de misy bouchon zany lamba avy nandorovana afo de ninina fagnazavana teto tsy court circuit le izy za afaka miteneny zany de nody zay maraina mbola verina donaka andray de niara teto élément reo tamin'ny folo de zao zany hihita reo vao tafaverina ao nandritra ireny sakorokireny tsy nisy tafajana atao amin'ny efitrano fonena ny ankabeazan'ireo mpianatra fa saika nandositra avokoa etsekilan'izay tao ry ny fitakiana nototsain'ireo mpianatra ny tokony halan'ny filohan'ny oniversite any an-toerana nitondra fanazavana ny teo anivon'ny oniversite any Tomasina mikasika ny famoahana vatsim-pianarana nambarany araka ity taratasy ity fa dingana maro no arahana vao mivoaka ny vatsim-pianarana isan'izany ny fikatona ny fisoratan'ny mpianatra anarana hiditra amin'ny oniversite ny fikatona ny fangatahana vatsim-pianarana sy ny maro hafa manoloana io nofaranana androany ny farafisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2024 io isy aorian'izay ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana namafisiny teo anivon'ny oniversite any Tomasina hatrany fa efa tonga tany amin'izy ireo ny volana jolay 24 ny volandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny taom-pianarana 2024 io saingy tsy maintsy ny andro ireo dingana ireo vao afaka androso tamin'ny fandoavana izany. Ny FIP no nitifitra an'ilay mpianatra omaly raha namafisiny ireo mpianatra fa tsy zandary araka nambarany lehibe ny CRGN hoy izy ireo takiny izy ireo ihany koa ny anasasiana ilay mpitandro ny filaminany miantarandriana eo. Nandany fanambarana nataon'ny CRGN omaly ireo mpianatra ao barikadimy Tomasina androany mikasika ny filazana fa ny zandarmaria no nanao ny fitifirana ny tompokolay Michel Jacques Jonel 13 taona mpianatra taona faharoa manaraka ny lalam-piofanana toe-karena izay namoy ny aina omaly nandritry ny fihetsiketsehana ny totsain'ny mpianatra. Tsoro vavolombelona izy ireo fa ny force d'intervention de la police no nanao fitifirana izy ireto izay ny safidy ny tsy ampisionita reny. Mba andesonareo tany filaminana hoe sy baly perdiny zavanisy satria rehefa niraikitra sakoroka tao sika hoe adiny ray teo angamba nanvoan'ilay sakoroka ny amafiny ny fafandonana zareo efa nomboka niditra amin'ilay deuxième degré satria le grenade fumigène angamba naverany vitan'ilay mpianatra namerana azy any amin'izareo de rehefa amin'ilany akavian'ny le RN2 zany tany le défense niditra de amin'ilany akavan'ny ary misy olona police FIP eo amin'ny 2 barrette na barrette iny ngamba le police telo nasay le commandant niambina teny de zay mpianatra zany nandresy avy eo satria le naverina amin'izareo le grenade fumigène de le police telo reto tavela tety tavela zany zay tafiditra tao amin'ny RN2 de nisy mpianatra koa avy aty ambadika aty niditra avy amin'ny RN2 ambadika ary anasakana zareo tao mivoany teo de nefa zareo niala le ray zareo ngamba ataoko hoe sisy basy hoe entina miady amin'le grève zany fa tonga de bala réel le aminazy raha ny fahitavako anazy de ny ray voalohany nandeha tonga de nitifitra bala réel tamin'le vavahady misy mpianatra hafa ngamba ankendreny fa sy voany de le faharoa niala fosiny izy de le fahatelo amizay iny nanao 2 bala kopary koa ngamba le balany navoan'ny feny ray de navoan'ny tratra fa le mpianatra voa tamin'ny tratra iny efa voatifitra talohan'le défense le bala blanc de sisy baly perdu zany teo fa fananina nitifitra misy le police FIP le izy. Za moa gaga naregny tamin'ny vaovao hoe sandarma hono nitifitra nalahelo tegnanay zay agnisan'ny rendeny tamin'ny lohany takao nahita olo nitifitra fa ny FIP nitifitra ny namanay des coups successifs mbala perdu zegny ala bara perdu zegny tsisy andeha mazika andeha tsofoko aty fa am genou raiky de araiky mitsofoko avy ambanin'ny foetriny de am vavahady ao koa lohaka bala zegny tsy bala blanc zegny fa bala réel.
Mitoy ny fahatehizeran'ireo mpianatra ankoatra ny fitakiana ny fialan'ny filohan'ny oniversite any Toamasina. Takin'izy ireo ihany koa ny anasaziana ilay mpitandro ny filaminana voalaza avy an-tifitra ka nandratra sy nahafaty ny naman'izy ireo. Koragnanay jiaby teo igny zay jiaby président ndraiky délégué jiaby responsable jiaby ny mpianatra sy ny tegna mpianatra jiaby ato barikadimy feny resaka anay jiaby teo igny mila hitanay maso zovy tompony andraikitry ny tifitra le olo ny tifitra zovy maramila ny tifitra ary mila hitanay maso izy afaka aminasa anazy migadra zay vao zay mangigny magnaraka zegny mila hitanay ka fa tsy vitany miala fo zafy totoko sy hafa mba misy raha mahazo azy ka tsy raha zay fa diranandro ary magnantegna zay fa zanabaoaka zay io olo tokony arovagna ary olo mananjo eto amin'ny Madagaskaranay ka bourse anay tsy niny mafy bourse na viany grève ty bourse na viany ny falisagna namanay bourse tompoko mila miboaka ary mila feno 4 mois bourse io tsy ela farany ambany 4 mois io mila miboaka zio ary tsy resagna délai lava misy vola io fa mila miboaka raha io mila miboaka bourse kosia mila miala leo ny tifitra mila migadra mila miala amin'ny asanazy. Androany maraina no saika ilay razana avy amin'ny fianakaviany manamanjo ireto mpianatra ireto izay saika hanao fiaretatory ao anatin'ny efitrano fianarana ao amin'ny oniversite any Toamasina araka ny fangatan'izy ireo saingy tsy mbola tanteraka izany no ny fanapa-kevitra mbola tsy tapaka tamin'ny fianakaviany tompoklay Michel Jacques Tsonely. Ankoatra ny hetsika ny mpianatra tany Toamasina omaly nanatotosa hetsika ihany koa ny mpianatra ny oniversite atao Fianaratsoa mitaky ny famoahana ny vatsim-pianarana efa-bolana. Tsy nisy ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny zany miantarandriana. Orakoraka sy ny maro hafa fa nanatotosa hetsika ihany koa ny mpianatry ny oniversitean'ny Fianaratsoa omaly tamin'ny 7 alina. Nandrehitra afo teo afovoany lalana izy ireo izay nanakana ny fiara andeha amin'izany. Raha ny vaovao voaray nainga tamin'ny fahatapahan-jiro teny amin'ny tranon'ny mpianatra ny Andrainjato ny hetsika ity ary nihitatra tamin'ny fitakiana ny famoahana vatsim-pianarana efa-bolana miaraka amin'ny fampitaovan'izy ireo ary naneho ny tsy fankasitrana ny famonoana ny mpianatry ny oniversite iray tany Toamasina. Fotoana vitsy nandritry ny hetsika no nahatongavan'ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana ary nitsatra taorian'izay ny hetsika tsy nisy ny fifandonana tamin'ny rotonta. Miantso amin'ny fanantanterahana fanadidinina manokana mahakasika ny trangany seho atao amin'ny oniversite any Barikadimy Toamasina ny CNIDH namoaka fanambarana mahakasika ny trangy iny ihany koa ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 2020. Abraham Andriamanana. Tao aorian'ny trangany seho tao amin'ny oniversite any Barikadimy Toamasina omaly namoaka fanambarana teo anivon'ny vao miara-piaron'olombelona CNIDH mikasika ny fanantanterahana fanadihadiana manokana momba izany. Tanjona ny fametrahana vahaolana maharitra manoloana ny toedraraina anivon'ireo oniversite. Vao miara-piaron'olona mahaleo tena amin'ny sanan'olombelona dia mila miara-midinika zany ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny famahana ny olana io sy ny amin'ny resaka olana eny amin'ny anjery manontolo amin'ny akapobeany mihitsy satria na ny resaka hoe vatsim-pianarana sy ny équipement zany efa hatramina teo ny anjery manontolo nefa nisin'izany dia misy olana miverimberina foana tsy vao fa nandritry ny fitondrana fandimby efa teo foana zay dia manainga ny vao miara-piaron'olona mahaleo tena amin'ny sanana ny zon'olombelona mba hodinihana miaraka ahoana ny fomba amana an'izay zavatra izay. Nanamafy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CNIDH ny mahazava-dehibe ny fanamafisana ny fanantanterahana ny fitakiana mifanaraka amin'ny lalàna sy ny tsy hanohitohinana ny zony hafa. Etsy-ankilany manameloka ny herisetrana azy ilay mpianatra namoy any tany amin'ny oniversite any Toamasina ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 2020. Mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina ho an'izay navandoza izahay sy ampiharana ny sazy faran'izay enjana ary atao ampahabe maso ny tatitra momba izany. Tsy akeno
ny fampiakarana codis ho an'ireo mpianatra izay mitaky zony fa tsy camp de concentration université ka anaovana de jadona. Tsy ekena arak'izany ny fandemena-tsaina amin'ny endriny rehetra na amin'ny alalan'ny codis na amin'ny alalan'ny famonjana na amin'ny alalan'ny famonoana ohatra nisy tany Tamatavy atao amin'ny mpianatra ety amin'ny ambaratonga ambony izay mitaky zony. Ankoatra izay, nanambara ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra 12 fa isy ny hetsika totosain'ireo mpianatra eny anivon'ny université ny alatsinainy izao ho fanehoana ny fiaraha-miory manoloana ny tranga nisy tao amin'ny université tao Barika 10. Manoloana ny savorivory tany Tomasina izay namoizana aina mpianatra iray omaly. Naneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana ny Bromatry ny anteny mirandoolona. Manameloka izay mikonokonona isiny rahalatsaka eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo. Fanampanazava. Zahay eto amin'ny anteny mirandoolona dia manameloko amin'ny herinay sy ny sainay ny foa mampananay tanteraka ho an'izay rehetra mikonokonona, ho an'izay rehetra mifandinika mba hisian'ny rahalatsaka eto amin'ity firenena ity. Mbola ho ampitsahivina indray veto fa nanomboka tany amin'ny taona 770, ny taona 270, ny 10 taona ny maro lasa dia misy foana ny rahalatsaka teto amin'ity tanindrazantsika ity noho ny tsy fitovian-kevitra, noho ny fitiavan-tenan'ireo kanosalahy ireo. Ka izahay eto amin'ity androm-panjakana ity tompoko dia manameloka tanteraka ho an'ireo izay namana mpiray tanindrazana mikonokonona ny hoan'izany. Ary mampahatsiahy ho retany ho ren-danitra fa ny fitoniana rerikiany, ny filaminana rerikiany no mety hampandroso amin'ity tanindrazantsika ity. Tsy mifanaraka ny teboka tokony ho laharam-pahamena eto amin'ny tany sy ny firenena no mataony fanjakany amin'ny tetika asa-pampandrosoana ankehitriny. Ho ny solombavamboaka no sady filohan'ny antoko politika MTS Evrichard. Manoloana ny fivoaran'ny tohidra-pirenena sy ny fitantanany raharam-panjakana amin'izao fotoana izao, tsy mifanaraka amin'ny teboka tokony ho laharam-pahamena ho an'ny vahoaka malagasy, indrindra anatin'ny fanarenana ny firenena taorian'ny vavoazana nateraky ny Covid-19 no amaritan'ny fanjakana voibe ny asa sy tetika asa-pampandrosoana hoy ny solombavambahoaka no sady filohan'ny antoko malagasy tonga saina androany. Latsaka katerina mihitsy toe-karena ankehitriny dia izay mahatonga ny krizy maro samihafa. Dia ny kitapo-bolam-panjakana miena dia miena satria ny laharam-pahamena lasa mitoeran-kafa. Efa manao budget ny fanjakana. Ny teny izy ataoko ny lalana ry, ataoko zao, ataoko zao, ataoko zao, tsisy dikany iny budget iny. Fa le fonds libre iny misy dikany. Manao budget anao sora-bola iny. Fa misy an'le vola aveo aminao ao, any le olana. Dia izay vola misy ao zany anaovana stady. Bonbon sucette ve 8 milliards d'ariary. Dia tsika menakafa tsisy miteny. Tourisme hidintsika amin'ny firenentsika. Nefa ny Nosy Maurice izay tonga any aminy any dia raisiny. Fa anaovany quarantaine. Nentsika dia hidina hono dia tsy mahazo mandray olona dia izay. Mandrora mentsilany zany. Nitondrany fanazavana ihany koa ny mahakasika ny hetsika samihafa ka sain'ny antoko-mpanohitra tanterahana. Tokony avelan'ny kalalahana ny hetsika isan'ny tokony raha toka anatin'ny fitoniana sy fanarahan-dalàna no anaovana izany. Tsy zahandroany mihitsy andrarany olona hiteny, zany teny zany tsy mamono olona, teny fotsiny. Ka maninona ny olona tsy avela miteny ary firenena afaka misokatra amin'ny lafiny serasera dia firenena misy olona mivoatra. Na ministre ny communication dia anisan'ny olona voalohany miteny tamin'ny radio mandritry ny adiny 3 adiny 4 amin'ny teny amin'ny radio eo foana izy amin'ny fomba fitenenana an'izany tsy dia ankafiziko loatra. Ankehitriny indray nefa izy te andrarany sasany atonga fa ho tsarainy tantara zareo raha ohatra ka andeha ataontsika hoe anakatsakana izay zavatra ataon'ny olona eo raha toka resaka teny fotsiny dia karazana filaharana izay tsisy herisetra, tsisy olana zany. Vahaolana raha toe-karena maro ihany koa ankoatr'izay no nentin'ireo mpisehatra sy mpandraharaha anampina ny fitondram-panjakana manoloana ny fahaseporan'ny toe-karena anaty vanin'aretina Covid-19. Isan'ny tondra ny fomba fijeriny amin'ny mampandraharaha azy teny an-toerana ihany koa ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka androany.
nahazo alalana tamin'ny ora farany anao tatitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ny solombavambahoaka Tim Rampitso araka ny fanazavana nentin'ny prefektura n'Antananarivo eny amin'ny Soa mandrakizay nanatanterahana sorona masina tamin'ny fandalovan'ny Papa François teto Madagasikara ny tapaka taoriana amin'ny fivoriana izay nataon'ny organe mixte de conception. Ho arahantsika anatin'ny fampalam-baovao ihany moa ny toyany izay raharaha izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy mbola nahazo ny 3 tapitrisa euro avy amin'ny Ravinala Airport anatin'ny redevance de concession ny taona 24 ny orinasa ADEMA raha nambaran'ny tompony andraikitra miantso ny fifampiresahana ho fitadiavana vahaolana ny ADEMA. Abraham Randriamanana. Mitoy ny fahatsiantoka miditra ho an'ny ADEMA manoloana ny fikatonan'ny sistany raha ny nambarany tale jeneralin'ity orinasa ity. Tafiditra amin'izany ny fiainan'ny fidiram-bola, eo ihany koa ny fisian'ireo trosa tsy voalohan'ireo orinasa hafa toy ny Ravinala Airport sa ny taona 2024 vokatry ny krizy nateraka ny valinaretina Covid-19. Ny redevance concession izay omeny Ravinala Airport makaty amin'ny ADEMA izy io noho ny fanalana n'ilay aéroport anankiroa teo aminy mba ahafahany ADEMA manohy ny l'exploitation zany amin'ilay folo. Dia io koa moa zany samy tratry ny fahasairanana ny rotota dia mbola tsy paye zany ny taona 2024 arena tonga antsika nanao antsoavy tao amin'ny fitro manjakana hoe inona ny tokony atao mangataka zay fanampiana mba ahafahan'ny fanjakana miresaka amin'ny Ravinala Airport mba ahafahana mandohy io vola zay mitetana 3 millions d'euros isan-taona jerena zany zay hoe ahoana mba tsy hahafaty amin'ny serana mpiara-minidina misy folo be zao zay tatany orinasa ADEMA. Ankoatra izay, fepetra noraisin'ny tompony andraikitra ho fanarenana ny ADEMA, ny fanenana ny fandaniana eo anivon'ity orinasa ity sy ny fifampiresahana amin'ireo orinasa izay anana ny ADEMA vola ny taona 2024. Ny trosa betsaka tena mandeha amina miliara ariary mahery any amin'ny dizaine de milliards d'ariary any zany. Ka ny lara-pahamena zany ho an'ny ADEMA amin'ity taona 2024 ity dia ny fampidirana araka izay ataony ireo vola trosa ireo zany. Dia faharoa ny fanenana n'ilay fandaniam-bola. Marina fasirana koa ny olona zay nanatrika trosa fa tsy maintsy izana zany hoe mifampiresaka amintsika atsoina zareo ohatrin'ny ny azonareo mba manao calendrier zany izy de paiement mba ahafahantsika mahita hoe ohatrinona zany mety vola ho azo amin'ity taona ity. Totosandroany teny ivaty ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly vaovaon'ny orinasa ADEMA, Andriany Aina Jean Germain sy Andriamy Aferson, tale jeneraly teo aloha. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez-o, commentez-o, publiez-o, partagez-o. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN amin'ny fotoana rehetra amin'ny vidiny 10 ariary monja. Tsindrio ny dièse 322 étoile 65 dièse. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy ho tratra ara-potoana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra ankoatra ny olana mianjady amin'ny firenena maro mavesatra ny fiantraikan'ny valinaretina Covid-19 ka mampitarazoka ny fanatanterahana ny asa ho ny solitenan'ny sekretera jeneraly ny ONU Richard. Firenena maro maneran-tany no misedra olana taorian'ny fandalovan'ny valinaretina Covid-19. Ny arankatsoa anatin'izay ihany koa ny fanatanterahana izy ireo ny fandaharana asa entina nampiana firenena maro, indrindra ny aty amin'ny tany mahantra sy andalam-pandrosoana. Tafiditra anatin'izay ny tanjon'ny fampandrosoana mahantra na ny ODD
napetraka ny firenena mikambana ho fanamby hatramin'ny taona 310. On est tous conscients maintenant qu'on n'atteindra pas. Miara-mahatsapy isika fa tsy ho tratra ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra na izany ho an'ny Madagasikara na ny firenenkafa noho ny Covid-19 izay nampiemotra ny toe-karena toy ny tamin'ny folo taona lasa tany ho any. Nampiakatra aingana ny fahantrahana lalina tamin'ny firenena maro ihany koa ny valanaretina. Tsy te hiditra amin'ny antsipiriny aho fa eo ihany koa ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro toy ny ahitany any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Teboka izay misy fiantraikany maro amin'ny fanatratrarana ny tanjony ka tokony hitondrana vahaolana aingana. Des problèmes structurels de longue date. Izara teboka efatra mazava manoloana izany ny paikadin'ny firenena mikambana entina nampiana amin'ny Madagasikara anohizana ny ezaka natan'izay fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra izay. Isan'izany ny fanamafisana ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana. Eo ihany koa ny famaritana ny teboka maika sy laharam-panomena. Est-ce que on traite ireo olana efa nisy hatr'izay ve no jerena ka ho diantsy hita ny asa maika amin'izao fotoana? Tokony jerena aingana raha naona sy hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo ny vahoaka. Efa misy araka izany ny paikady vaovao izay efa jerenay ankehitriny. Ny mahaolona, ny fampandrosoana sy ny fitoniana, ireo ny teboka telo mifampiankina tsy maintsy ampiarahana anatin'izany. Izany hoe na aiza misy tsy fandriampahalemana. Tsy ho tanteraka izany ny fampandrosoana. Manana tombony Madagasikara sy trangana toy ny any amin'ny firenena maro. Saingy tsy afaka ny andriandrirana antsy isika raha tsy voajery tanteraka ny fandriampahalemana sy ny fametrahana fitoniana. La continuation de la stabilité. Donc Androany no tontosa tetsy anosy ny fihaonan'ny solotena sekretera jeneraly no sady mpandrindra ny fandarana asan'ny firenena makambana sy ireo tompony andraikitry n'orinasa jerasera eto Madagasikara. Fotoana izay nentina namariparitana ny fiovan'ny fomba fiasan'izy ireo. Ampifanatrarana ny tanjona manomboka izao, ny volana Jolay ho avy izao ihany koa no ampafantarana ny tombany ezaky ny asa vita amin'ny fanjakana momba ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana Lovainjavy. Hafainganana ny famoahana entana eny amin'ny faditseranana na ny seranatsambo izany na seranam-piaramanidina. Ahena ho 7 andro izany raha toka 14 andro ankehitriny ary hotratrarina mialohan'ny taona 2020 sy 2020. Ionona zay. Raha 10 hatramin'ny 10 andro ny famoahana entana amin'ireo faditseranana any amin'ireo firenena manodidina ny Madagasikara, 12 hatramin'ny 17 andro ny antsika na amin'ny seranatsambo izany na amin'ny seranam-piaramanidina. Vokatra io mbola sarotra ny fifaninanana ho an'ny Madagasikara ary mampitombo ny vidin'entana nafarana izany rehefa tonga eny amin'ny tsena anatiny noho ny fijanonana maharitra eny amin'ny faditseranana. Anarenana izany, hotratrarina mialohan'ny taona 2020 sy 2020 ny 7 andro farafahelany dia mivoaka ny faditseranana ny entana hoy ny Tale Jeneraly ny faditseranana Androany izay nihaona tamin'ireo mpiantsehatra amin'ny fanafarana entana sy ireo tompony andraikitra eny amin'ny faditseranana. Ny any amporo dia eo amin'ny 40 andro eo izy amin'izao. Raha ohatra ka ny antsasany eo antsasa manilana izy efa anatin'ny 7 andro dia ny tanjona zany d'ici 2023 ho tratrarina ho 7 andro daholo manapikaiky ny 100 andro zany ny entana mijanona amin'ny frontière. Ohatran'izay koa moa ny any amin'ny aérien dia ho tratrarina zany ho 7 andro koa zany délai moyen no resahana eto. Fa misy moa sasany mety hoe andro 2 andro fotsiny dia efa mivoaka ny entana. Misy ireny ohatran'ity amin'ny faditseranana misy ireny hoe circuit vert reny dia vao tonga ny entana mametraka les déclarations dia liquidé automatiquement dia manao enlèvement ny olona. Tsy ampiana ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanafainganana ny feim-potoana amoahana ireo entana raha ny fanazavana hatrany. Ny aba tseranana izay raisina atao faditseranana dia efa misy an'ireny aba izay raketina amin'ny loi de finance isan-taona reny. Tsisy miova zany fa ny fotoana raha ohatra ka mijanona elaela ao am-port ny entana na amin'ny aéroport dia raha tsika malala fa misy ny frais de magasinage, misy ny suristarie anatiny au niveau n'ireny préambulantiko reny. Dia reny zany raha ohatra ka mihena ny fijanonana entana ao am-port sy ny aéroport dia mihena torak'izay koa ny frais ny surcoût zany izay mifandray amin'ny famoahana entana na fanombanana entana. Dia izay no hoe zana ho jerena hoe aiza ny misy olana hitondrana vahaolana. Hitantsika eo ohatra hoe ny engagement voasoratra fa tsy fantatra fita au niveau ny gasinety hoe ho atao amin'ny teny sinoa mi-acceptena zany misy amin'ny teny sinoa ny fanaovana déclaration. Nisy androany ny fifanaovan-tsony fifanekena ho fanatanterana ny fanafainganana ny fahamoahana entana ho 7 andro mialohan'ny taona 2020 sy 2020 eny amin'ireo faditseranana rehetra izay nahitana ny compagnie maritime, ny manutentionnaire, ireo mpandrarano, ny sehatra tsy miankina, ny transitaire sy ny faditseranana.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia zanakazo 4,000 no nambolen'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy androany teny Arivomamo ankoatry ny fandrakofana alan'ny Madagasikara tanjona ihany koa ny ampitomboana ny ala tapy eto amintsika miantanandriana io. Toerana roa teto Arivomamo no nanatotosain'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ny teo anivon'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fambolekazo androany. Zanakazo tapy sy akasia miisa 4,000 no natsatoka tamin'izany. Ndray aloha zany ary amin'ilay ala tapy ary amin'ilay PK 49 dia misy toerana be dia be izay efa tsisy tapy ireny zany no fenoana izay tany malalaka rehetrarehetra tao anatin'ny ala tapy tao Zay misy zanakazo eo amin'ny 2,000 ao. Zanaka tapy 2,000 zany no nambolena. Dia misy sita anankiray indray aty amin'ny lalana mandeha makany Lakamisy kely manala Alonty eo amin'ny 2 kilometatra miala ao amin'ny lalam-pirenena voalohany. Dia tao koa nisy zanakazo 2,000 koa no nambolena androany. Zara roa ny mpamboly azo ny 500 taty amin'ny eteto amin'ity lalana makany manala Alonty ary ny 500 tary amin'ny alana tapy tary amin'ny PK 49. Nosafidianana manokana ny ambolena tapy raha ny fanazavana trany tanjona ny ampiroborobo ny ala tapy eto Madagasikara. Hoe fa maninona ny hoe le tapy satria fantatritsika fa ny tapy dia eto Madagasikara rery misy azy ka tsara raha ohatra ka velomina averina amin'ny toerany ary kolokoloina tsara satria miainga avy amin'ny tapy koa ny azahoana ny landy io satria io tapy io no miteraka an'ireny landy reny dia avy amin'ireny no izay ny tena antony anankiray nanaovana an'ity. Tena velom-pisaorana ny mistera mihitsy ny tenako satria zao fambolena tapy zao dia efa hita sady zao fa tena mitombo zany le sakafo ho an'le landy satria le landy zany dia mivelona amin'ny tapy mahitsy. Dia le tapy nefa rehefa mieritreritra zany raha izao tapy izao zany raha tafavoaka zany satria ny samona anankiray ny samona an-dandy anankiray latsaka atody 1,000. Dia raha 2,000 sy 1,000 zany navoakako tamin'ity taona ity dia tamin'ny herintaona namoaka 507,000 dia rehefa atao mikajikajy zany efa tena tsy ho ampy an'le landy tsony zany reo raha avy tapy ireo raha mirinona ho avy ity amin'ny fiverenan'ny atodiny amin'izao zany dia tsy ho ampy azy tsony dia hoe velom-pisaorana n'le mistera ny tenako satria nanampy anay bebe mihitsy tena betsaka mihitsy zany ny fanampiana anay amin'izao fambolena tapy izao. Ankoatra ny tapy, isan'ny zanakazo novolena ihany koa androany ny akasia. Tsy mijanona amin'ny fanatsatoana zanakazo ihany na mafisiny teo anivon'ity ministera ity fa isy ny suivi na ny fanarahana ny fikojakojana izao voly izao. Lesoka iray tsy ahafahan'ny Madagasikara manondrana biby sy hena makany ivelany ny tsy fananana lalàna amin'ny fehy ny tontolon'ny biby. Isin'ny famolavolana izany izay fantoka amin'ny fikarakarana ny fifehezana ny fivezivezen'ny biby ary ny fahasalamany. Ionona zay. Isan'ireo firenena taraiky aty Afrika i Madagasikara ireo amin'ny tontolon'ny fiompiana. Samy manao izay tiany amin'ny fomba fiompiana sy fomba ampiasana ireo biby ny tsirairay ary maro no manao ambanin-javatra ny fiahina ny fahasalamany ireny biby fiompy ireny. Lesoka mahatonga izany tsy fananantsika lalàna amin'ny feny fiompiana biby. Nisy ny atrikasa nandraisan'ireo mpiantsehatra toy ny mpiompy, mpitsabo biby, mpandraharaha, injeniera, ny ministeram-pia ary ny mpiara-mombonanto entina molavolana lalàna amin'ny feny tontolon'ny biby. Lalàna mbola tsy nisy sy voafaritra mazava izy io teto amin'ny tany firenentsika sy ny firenentsika taloha ary anisany ny antoka ny fisiany izay fandiniana zay tamin'ny fanatanterahana n'ilay asa ary noho ny fahatsapany ny mpiara-miasa amintsika sy ny mpiara-mombonantoka avy eo amin'ny AUBRA moa zany ny fandiniana misy eo amin'izany lalàna zany ny antony nanaovantsika an'izao atrikasa androany. Tsy maintsy ezany zany hifanaraka sy hifandrindra amin'ireo lalàna misy iraisam-pirenena mba tonga antsika eto Madagasikara tsy ho faralany na hiavaka amin'ny rehetra ka nanisarotra antsika ny anao ny fifandraisana amin'ny firenena hafa raha ohatra ka misy fifampirarahana ara-baritra
na misy entana tiatsika ho afarana any amin'ireny firenena miaraka amintsika ireny. Araka izany miroso amin'ny fankakevitra entina molavolana ny lalàna amin'ny feny biby fiompy ankehitriny Madagasikara. Isan'ny teboka anatin'izany ny momba ny kalitao mba hifanaraka amin'ny filana iraisam-pirenena na amin'ny omby izany na ireo biby fiompy hafa izay azon'ny Madagasikara ahondrana. Isan'ny voarakitra ao anatin'ny lalàna ihany koa ny fomba fampiasana ny karazana biby. Ohatra amin'izany ny omby, isy ny lanjanentana tokony hampitondrana azy ireny fa tsy izay tian'ny tompony. Eo ihany koa tsy maintsy anarahan'ny tompony ny toe-pahasalamandreo biby fiompiny ary isan'ny teboka lehibe ny fahafahana manara-maso ny fivezivezen'ireo biby. Mahakasika ny traçabilité des petits ruminants, fanarahana na ny fizohina an'ireo biby ireo satria ny tena tanjona ao anatin'ilay traçabilité dia eo ilay fiarovana ny fananan'ny mpiaramonina amintsika. Fa eo ihany koa ny fahafahana manaraka an'ireny biby ireny raha sanatria ka misy valana aretina na misy aretina miseho eto amin'ny tany sy ny firenetsika mba hahafantarana ny toerana ny aingana sy ny toerana ny lalovany ary ny toerana ny hafarany raha ohatra ka misy zay système de traçabilité ana petit ruminant zay. Miara-mombo antoka amin'ny Madagasikara amin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny biby ny fondrony afrikanina amin'ny alalan'ny bureau interressources animales. Lalàna izay andrasana ivoaka amin'ity taona ity ary aorian'izay ny fahafahan'i Madagasikara manavao ny taranaka sy ny karazan'ireo biby mba hamokatra misimisy kokoa tsy hitodiana indray mankany amin'ny fanondranana rehefa voafeny eto amin'ny tsena anatiny. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray nentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny antsipiriny izay setin Henri Florian. Ho an'ny gazety Madagasikara matin hebdo laharana faharoa valopolo amby zato mivoatra eo amin'ny lohateny lehibe isaria ny mpamaky azy eo amin'ny pejy faefatra sy fahadiminy hoe maintien de l'ordre, éviter la violence à tout prix. Eo amin'ny pejy fahatelo l'opposition et ses députés aucune raison valable ni crédible pour tenir un meeting à Mboujatovo. Izay no vaobasan'ny gazety matin hebdo eo amin'ny pejy fahatelo izay. Émeute à l'université de Thomasin. Un mort, 8 arrestations, l'accès dans la ville interdite, izay no hitantsika eo amin'ny pejy faharoa. Fa eo amin'ny pejy faharoa ny gazety Madagasikara matin hebdo hatrany, problème d'eau dans la haute ville. À quoi joue la Zirama? Izay no fanontaniana napetraky ny gazety. Eo amin'ny pejy fahavalo, éliminatoire CAN 2022, Nicolas Dupuis dévoile son programme. Ny fandarana alalino eto amin'ny fahitalavitra koa no eo amin'ny pejy fahafolo, izay resahana momba ny garina Ambohimanambola, izay sokatra amin'ny volana Martsa ho avy izao. Fandarana alalino, aranao eto amin'ny Kolo TV ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Misongadina eo amin'ny pejy faha-enambinifolo sy faha-fitoambinifolo, ireo vaovao ara-panatanjahantena misongadina any ampitan-dranomasina any. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafapetraka soamantsara omaly tany amin'ny planète Mars ny robot Perseverance ny NASA. Antony sidina ny fitadiavana signe de vie eo anivon'izay planète izay fanadina. Raha ny sidina nandritra ny 7 volana tafapetraka omaly eo amin'ny planeta Mars ny robot Perseverance ny NASA raha nitatitra navoaka ny agence spatiale américaine. Antony izao dia izao ny fitadiavana sorotr'olombelona eo anivon'izay planeta izay. Ny cratère ny Jazero izay sokajian'ireo siantifika efa nitoeran'ny lakan-drano tany amin'ny 3.10 miliara taona tany ary toerana isan'ny sarotra tamin'ny NASA ny gadona azy. I Perseverance araka izany no hitady ny porofo mikasika izay eo amin'ny toeran'io. Raha niditra tao amin'ny planeta Mars tamin'ny hafainganam-pandeha 2 kilometatra isan'ora, niakatra hatramin'ny 310 degré Celsius ny mapana n'ilay vaisseau. Ianoka amin'ny fanamboarana izany ny ekipan'ny NASA ao anatin'ny andro maromaro. Manana habe mihoatra kokoa sy fitaovana tsaratsara kokoa i Perseverance no rover faha-5 ny gadona tao amin'ny planeta Mars. Ankoatry ny voalohany tamin'ny taona 1770 dia Amerikanina avokoa ny ambiny. Ry amin'izany Curiosity izay mbola miasa ao amin'ny planeta Mars amin'izao. Ny anjara andraikitry Perseverance ao anatin'ny 2 taona hitady sorotr'olombelona ary vinavinaina hatramin'ny 2.7 miliara dolara ny diany ary hanomboka tsy ho ela ihany koa izay anjara andraikin'izay. Any amin'ny taona 32 kosa no entina eto ambonin'ny tany ny tube sele ahitana ny porofo ary anaovana fitiliana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara tao tompoko.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanulcha Noto ni Fampalalambaovo. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.